Manolotra ny araba ho antsika rehetra indray tratran'ny andro fahaefatra miarahaba ny fianakaviana rehetra dia ny ankohonana kristianina izay ankohonana miomana ho any an-danitra dia isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao izany. Andro fahaefatra vetrany isika androany izay iresana ny amin'ny tokantrano kristianina mandrakariva ary ireo raim-pianakaviana kristianina no ifampiresantsika androany. Ao amin'ny Efesianina toko faha-enina ka ny andininy fahaefatra dia misy an'izao teny izao hoe ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Mila tezaina, mila faizina raha ilaina zany kanefa amin'ny fananarana ao amin'ny tompo no anaovana azy. Misy raim-pianakaviana anankitelo ho resantsika amin'ity andro androany ity. Ny raim-pianakaviana voalohany izay ho resahana dia i Josoa, ilay raim-pianakaviana izay niamandrakariva ny ankohonany. Rehefa maty Mosesy dia fantatritsika tsara fa i Josoa no nantsoin'Andriamanitra hitarika indray ny zanak'Israely. Nandalo toe-javatra maro i Josoa, nandalo zavatsarotra izy. Kanefa na dia tao anatin'izany toe-javatra izany aza dia nitsodrano azy Jehovah nanao hoe ao amin'ny Josoa toko voalohany andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy. Tena aza miala mihitsy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ianao ry Josoa, fa ombanao sy anambina anao mandrakariva eo amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Na dia betsaka ary ireo zavatra nanahirana an'ity patriarika, ity mpitarika anankiray ity, dia mbola afaka ny teny izy any amin'ny Josoa toko fahaefatra amby roapolo ka ny andininy fa 12 ny tapany farany manao hoe fa raha izaho sy ny ankohona kosa dia hanompo any Jehovah izahay. Voalohany tsy nanao ambany zavatra mihitsy zany ny ankohonany Josoa. Ny faharoa dia nomeny Josoa lanja mandrakariva ny tao atokantranony, ary ny fahatelo dia tsy izy tenany ihany no nomaniny ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, fa nanomana ihany koa ny vadiny, nanomana ihany koa ny zanany izy. Ny lesona izay ho raisitsika avy amin'ny ty raim-pianakaviana anankiray ity dia izao: na inona toe-javatra mety manahirana tahaka ny Josoa dia andao hanaraka ny fomba izay nataony isika, ka ny tsy hanaovantsika totoa mihitsy ny amin'ilay fiangonana kely izay napetraky ny tompo mba hiandreketantsika raim-pianakaviana voalohany indrindra dia ny tokantranontsika izany. Ny lehilahy faharoa na ny raim-pianakaviana faharoa izay ho resantsika dia i Abrahama, ilay ray nahatoky tamin'ny fiantsoana azy. I Abrahama dia nahazo ny teny fikasana avy tamin'i Jehovah, manao hoe ny avy amin'ny zaza izay ateraka ao no andova mpandovanany ity tany ity. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia nametraka ny zavatra rehetra teo amin'Andriamanitra i Abrahama, satria fantany tsara fa Jehovah no miteny hoe zaho izay Jehovah Andriamanitra ao no miteny. Dia haintsika tsara ny fandehan'ny toe-javatra, haintsika ny tantara fa ny mahakasika ny Ismaela. Kanefa dia niresaka tamin'ity lahy antitra na ity patriarika izay efa 100 taona Andriamanitra ary Sara vadiny 70 taona, fa ilay zazalahy izay ateraky Sara vadiny mihitsy no andova ny teny fikasana, dia Isaka zany. Tanteraka ilay teny fikasana fa ny zavatra nisy indray mba azahoan'Andriamanitra ny tsapany tena finoany ity patriarika ity dia nozahan'Andriamanitra toetra i Abrahama, ny mba hanolorany ny zanany lahy tokana dia Isaka izany, mba ho fanatitra ho an'i Jehovah. Tena lasa saina le patriarika hoe fantany fa tsy maintsy hamono olona izy zany, satria izay le hoe atao fanatitra. Kanefa i Abrahama izay efa zatra ny fampiresaka tamin'i Jehovah, zatra niaraka tamin'Andriamanitra, mahalala tsara ny feon'Andriamanitra, dia tsy nisalasala izy anatanteraka ny baikon' Jehovah izay nomena azy. Dia indro izy fa niaraka tamin'ireo mpanompony, nandeha tany amin'ny toerana izay natoron'i Jehovah anaterana ny saka
mba ho fanatitra. Mahafinaritra ny fanandramana izay nataonyity lahy antitra ity. Eny fa na dia fantatry Abrahama azy fa tsy maintsy hamon'olona izy, dia ireo karazana toe-javatra ireo no nanefy azy hanatanteraka ny baikon' Jehova satria fantany fa Andriamanitra mihitsy miresaka aminy eo. Raha lasa nabavy malala isany, mety andaly toe-javatra mafy sy mahamay koa ianao. Ry raim-pianakaviana malala namako sy havako isany. Isy zavatsarotra izay mety tsy maintsy ho lalovantsika. Kanefa ireto dingany reto no aoka mba ho atsangatsika mandrakariva, fa rehefa zatra ny mandreo ny fiain'Andriamanitra tsika dia hanatanteraka ihany koa ny baiko izay ho takiny. Voalohany indrindra ary dia izao, ataovy mihitsy izay ahatonga atsika raim-pianakaviana tahaka ny Abrahama hiaraka amin'Andriamanitra mandrakariva isan'andro isan'andro. Ny faharoa, ny mandinika sy ny miresaka aminy isan'andro isan'andro. Ao amin'ny Jaona 5:7-7 dia misy an'ilay teny hoe dinionnareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no anananareo fiainany mandrakizay ary reny no manambara. Ary any amin'ny boky izay nisoratan'ilay mpaminany vavy izay nanoratra boky kristianina be indrindra ny anabavy White, nanoratra amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy, pejy 270 ka amin'ny paragrafy 7 manao hoe ahasoantsika ny mandinika ny tenin'Andriamanitra ora raha isan'andro raha kely indrindra. Raha lasa nabavy malala isany ny zavatra takina amiko sy ny takina aminao fahatelo, dia ny ahatonga atsika hanao fandiniany tena manokana isan'andro isan'andro isa maraina, dia azadino mihitsy ny mifandray amin'Andriamanitra alohan'ny anaovanao ny raharanao rehetra. Ianao sy Jesosy ihany io, tsy hamoazana ny vady, tsy hanatsona ny zanaka, fa ianao sy Jesosy ka eo ny anambaranao, anaborahanao ny etaeta-po izay ao aminao rehetra. Eo ihany koa no azahoanao tena manao ny fibebahana marina, tondroy amin'ny masom-bovany ny zavatra rehetra izay tsy mety rehetra. Tsy hainao akory aniana ny mibebaka azy, tsy haiko na dia ny mangataka ny famelan-keloka azy, fa aleo mihitsy hangataka ny hery avy amin'Andriamanitra mba azahoana manatanteraka an'izany. Ary ny fahaefatra, dia azadino ny miaraka amin'ny ankohonanao, ny vadinao, ny zanakao manangana ny altara, maraina manangana ny altara, ny hariva maraina sy hariva zany no anatanterahana. Ataovy ho sakaizany baiboly mihitsy zany ny fiainantsika tsiraray avy. Fa rehefa zatra miaraka amin'ny Kristy isika, dia tsy sarotra amintsika ny manaka ho azy ny fiainana. Ohatra ny fiainantsika andavanandro ihany io hoe ny Ntaolo malagasy aza mahalala n'ilay teny manao hoe lazao amiko izay namanao dia ho tononoko ho lazaiko aminao ny toetranao. Mifanaga, mifamindra. Ka raha hiaraka ihany ataovy sakaizan'ny Kristy, dia Jesosy no ho loharanon'ny fiainantsika. Na dia eo aza zany rehetrarehetra zany, na dia andalo sy mandalo amin'izany toe-javatra rehetra izany azitsika, ho fizahan-toetra ny finoantsika zany rehetra zany. Koa amin'ny Isaia 5:3 ka ny 9 dia aza matahotra fa Jehova mihitsy no ho avy ka hamonjy atsika. Tanterahany tompo amintsika zany teny fikasana izany, ka hanoana ny raim-pianakaviana rehetra eo amin'ny zava-manahirana sy ny zavatsarotra, indrindra ny fiainana ara-panahy izay lalovantsika ny tompo. Ny lehilahy fahatelo, raim-pianakaviana fahatelo izay andraisantsika lesona kosa amin'ity andro androany ity, dia i Arona ilay raim-pianakaviana nanao antsirambina ny tokantranony. Mampieritreritra ry havana, tena mampieritreritra i Arona ilay mpisorona be no resantsika. Haintsika tsara ny tantarany Nadaba sy Abio, zanaky i Arona io. Anisany nanana ny tompontsoa hanao ny fanompovavana tany amin'ny taberna kely, niaraka tamin'ny rainy i Nadaba sy i Abio. Kanefa tsy dia zavatra noeritreretin'izy mirahalahy ho manandanja loatra zany toe-javatra izany. Ary teto mihitsy no andao andraisantsika lesona amin'ity famaranana ny andro fahaefatra ity. Misy lesona anaky-enina dia aveo misy tsokevitra anaky-fito izay horesana amintsika androany. Voalohany ary, andray lesona goavana ho raisitsika
isika androany dia ny tsy fandraisana ndraikitra teo amin'ny arona rainy nadaba sy abio ao amin'ny patriarka sy mpaminany pejy fa 5:7 ka hatrany amin'ny 7:7 no anatsoantsika anreto lesona ireto. Voalohany ary, tsy mba ny anarany nadaba sy abio mihitsy nanampianarina azy ny amin'ny andro ny fahatanorany ny andany sitrapon'ny tenany. Tsy mba ny anarany zany fa dia nanara-po tamin'ny zavatra rehetra zay tiany natao izy. Faharoa, tena nahatonga any arona rainy anao tsirambina ny fifehezan'ireo zanany ny fampanarana-po tafahoatra sy ny tsy fananana toetra matotra atao amin'izany raim-pianakaviana izany teo amin'ny fikarakarana ny zanany. Resaka fifandraisana amin'ny zanany ny resakitsika eto. Ny fahatelo dia navelany arona nara-po amin'izay tian'ireo zanany. Tsy mba nytenenina, tsy mba nanarina, tsy mba nitezaina, tsy mba nifaizina akory teo amin'ny zavatra tsy nety izay nataony. Fahaefatra dia ny orom-pakalalina atao amin'ny nadaba sy abio noho izany ireo heritsy resy ny fitiavana sy ny raharaha masina izay ny sahaniny. Ka noho izany ireo fahazarana ratsy izay noraisiny nadaba sy abio dia baranahany mandrakariva ny zavatra nataony nandritra ny fotoana ela be, fotoana lava be. Ny fahadimy, noho ny tsy fahazarany nadaba sy abio nanaja ny fahefan'ny rainy dia tsy fantany ny mahatena ilaina ny fanarahana antsakany sy andavany ny didin'Andriamanitra. Ny rainy izay hitan'ny maso azy tsy ny rarahiny ka tsy tsapany izy mirahalahy ny mahazava-dehibe sy ny lanjany didin'Andriamanitra. Misy lesona ho antsika tanora ihany koa zany ho anareo zanaka dia ny hoe mba azahoanareo tena manaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra arao ny torohevitra sy ny toromarika ary ajao ny ray aman-dreny eo amin'ny torohevitra rehetra izay omeny. Fahaenina noho ny fampianarana meloka izay nitondrany Arona ireo zanany no nahatonga azy ireo niara-ny famaizan'Andriamanitra taty aoriana. Rehefa tsy faizitika ireo zanakitsika ireo dia Andriamanitra no hanafay azy. Noho izany ary reto le tsokevitra 7 dia hijanontsika. Voalohany, tsy eken'Andriamanitra mihitsy na oviana ny fankatoavana azy tapatapany. Ary eo amin'ny fanompompivavahana anankiray izay atao dia tsy ampy an'Andriamanitra velively ny manaraka ny baiko eo ihany fa mitako kosa Andriamanitra ny araky ny tena izy. Tsy zavatra tapatapany no atolotra an'Andriamanitra, tsy eken'Andriamanitra zany. Tsokevitra faharoa, nozonon'Andriamanitra ny olona zay tsy mahay manavaka ny masina sy ny tsy masina. Nadaba sy abio ny resaka fa miresaka amintsika koa amin'ity takarivo ity ho antsika raim-pianakaviana mba tsy hahatonga ny zanakitsika ho voaozony aza vela anara-po loatra. Fa tezao izy, anaro izy fa Andriamanitra no hanafay sy hanozona azy raha sanatria ka tsy vitantsika zany. Ny fahatelo, tsy misy didy nataon'Andriamanitra tsy arahana na avela ao amin'ny teniny fa otany fandikan-dalàna rehetra. Any amin'ny Jaona voalohany toko 7 ka ny 1:7. Fa saingy izao nampiny ihany koa any amin'ny Jaona voalohany toko 5 ka ny 1:17 fa ny fanaovana ny tsy marina rehetra otany tsy fahamarinana rehetra. Ary izay no nitany saina any amin'ny Romanina toko 1 1:7. Misy maro ao izay tsy voalaza any amin'ny anatin'ny didifolo, ny lolo-po, ny fankahalana, ny maro isan-karazany, ny avinavina, ny valifaty sy ny sisa na ny kifosafosa azy fahatezerana maro izy ireo. Ny fahaefatra dia fantatry Arona tsara fa tamin'ny fahafatesan'ireo zanany sy ny fahafatesan'izy mirahalahy ireo izay maty tampoka noho ny fahadisoana vitany dia vokatry ny nataon'izy rainy ihany. Teo zany Arona vao natsapa fa le fahafatesan'izy mirahalahy tampoka vokatry ny zavatra izay nataony ihany. Ny fahadimy dia nirian'Andriamanitra ny afantaran'ny olona fa ara-drariny ilay famaizana izay nataony. Tena nampitain'Andriamanitra efa namerimberina tsy fetezana sy zavatra tsy mety mandrakariva nadaba sy abio
hitan'ny olona rehetra zany dia navelan'Andriamanitra ho hitan'ny olona aloha sy ho fantatry ny olona dia niaran'ny famaizana sy ny fahatezerana. Ka ny antony nanaovan'Andriamanitra n'izany mba hahatonga ny olona hatahotra ny amin'ny ota izay fikiriny ao anatiny. Ary le ota nge zao hoe any amin'ny Isaia 1:5 dia doran'Andriamanitra io fahotana io, ka raha fikiritsika ao anatitsika ao, le fahotana no tian'Andriamanitra ho dorana fa itsika tiany, fa saingy izao miara-may amin'le fahotana. Inona zany no tokony ataontsika? Miala fotsiny amin'le fahotana, atsipazo any, esory any, fa ino no doran'Andriamanitra sy potehany? Fa ianao ho vonjen'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny manaraka dia hoelon'Andriamanitra rehefa mety ho fironana disony amin'ny fanamarinan-tena zay ataony mpanota anankiray. Hamarinina foana ny zavatra zay nataony Nadaba sy Abihu. Ary ndraindray toetrako eo ao anatin'ny fiangonana, toetrako eo any anatin'ny tokantrano, toetrako any amin'ny fiarahamonina, toetrako any amin'ny toeram-piasana, toetrako amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra zay faneraserana amin'ny olona. Tena hamarinina mandrakariva ny zavatra tsy mety zay ataontsika. Andao mba ialana amin'izay zany toetsainy zany ao anatin'izao herinandro fiaraha-mivavaky ny fiainam-pianakaviana. Ary ny mamarana azy dia izao: adidy ny mpanompon'Andriamanitra ny manaitaitra ny olona rehetra zay hitatsika fa voatampina ny masom-panahany. Zay zany anisan'ny andraikitsika. Taira, ampaherezo, ifampiresao, fa ny antony zany rehetra zany dia betsaka ny olona tsy mahita mihitsy ny ahalehibe ny fahadisoana zay ataony. Efa zatra manao an'le fahotana miverimberina, tsy hitany intsony ny maharatsy azy, ary tsy fantany intsony fa fahotana ny zavatra rehetra zay ataony. Dia misetra loza avy amin'ny tsy firayana amin'ny fahalalana zay ananany kanefa fahalalana mamoehatra izy. Raim-pianakaviana malala, lesona zay ho raisitsika androany dia izao: tezao amin'ny fahamarinana, tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo ny zanakitsika. Ary aoka ho mahatoky iomanitsika ny amin'ny ankohonantsika rehetra hiaraka hitsena ny Tompo any an-danitra, ary zatra miaino ny feon'Andriamanitra dia ampitaintsika amin'ireo zanakitsika. Ny Tompo any no hitantsika sy hampaherentsika mandrakariva hiara hivavakitsika eo anatrehan'izany toe-javatra izany. Tompo masino misaotra anao ny amin'ny teninao, ianao no hita mba ho tafapaka ny amin'ny rehetra ny afatra izay tianao ampitaina. Tononinay mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.